social. Não sou ligawe, não sou ligawe. Tenante social, tenante social. Tandem sobenzeira. Não sou liga, não sou liga. Tenante social, tenante social, tenante social, tenante social. Meno tontolo vaovao ifaliana indreto izay manandratra anao amin'ny mandraka izay sy ny maraina feno afaliana izarana mamina fitahina tsy hay no vidina nampianatra anao nampianatra fomba fijery vaovao kolotsaina mozika sy ny toetsaina izay no mahatonga araka zao hitantsika atoriny zao dia mandroso fotoam-bavaka ity amin'ny Fiangonana Ambohimarina. Araka ny tany eto zany dia maro ireo fiangonana no nanondro ny andro androany hiaraka ny tontolo hitaona an'ity tany ety Ambohimarina ety. Androany dia safidy manokana ny ramandray Pasteur Mailhol sy ny ankohonany niarany salahy niarany taotany miaraka amin'ireto vahoakan'Andriamanitra ireto. Andeha hoarantsika ny resadresaka ny fanaonana Pasteur Mailhol ny amin'ny momba ny fahitany an'ity fotoam-bavaka ity Ambohimarina ity. Hoarantsika ihany koa ireo olona izay sendranay ny amin'ny fahitany izy ireo amin'ny fisotry ny asa ety amin'ny Fiangonana lehibe Ambohimarina ity. Dia mandray ny Pasteur Mailhol ahoana ny fahitanao ny fisotry ny asa ety Ambohimarina? Mandroso ny asa amin'izao fotoana izao satria efa voalavatra mifototra dia efa manomboka manao an'ilay jiro zareo dia manala an'ilay tany avy tao mifototra tao daholo zany reto olona betabe hitantsika mifanjevo mifantarika betabe reto dia mandeha tsara ny asa mahafinaritra ny fifaraisan-kina ny tsirairay avy. Nandray anjara tamin'ny fotoam-bavaka ianao sy ny ankohonanao tamin'ity androany ity, ahoana fahitanao ny fahavitriny olona amin'izany fotoam-bavaka izany? Hitantsika amin'izao fa hatramin'ny zazakely indrindra na vavy na lahy hatramin'ny antitra dia hitantsika tena manao foana fitiavana
fahitako anazy tena mitovitovy amin'ireny tamin'ny andro zanak'Israely reny ny vahoaka n'Andriamanitra miasa zany tena tsisy fiafafana mihitsy fa na olona mihaja na olona antonontonony na olona farany zay tao hoe ambany dia miara-mentana daholo tsy misy manavakavaka tsisy fiafafana ary raha zao fientanam-pon'ny olona tsiraray avy zao mahafinaritra be izy fa hita mihitsy hoe zanak'Andriamanitra miray saina miray fo miray hevitra miray fitiavana dia mandroso ny asa tena mandroso be. Akoatr'izay nisy ny olona avy any sonerany vongo ny rana manokana izy ireo tonga teto Ambohimarina nijery ny fisotro ny asa ary ny totany ihany koa ary niteny mihitsy izy ireo hoe tsy very mainaka ilay vola lefa ty zany. Ina ny teny hoentinao manoloana an'izany resaka izany? Ka zay mirorosaina amin'le fandehan'le vola zany aza manao na ny ariary ary aza manao fa iny tsy maninona mba amin'izay anao mba tsy mirorosaina satria anao fa tsy manao fa ny olona miasa eto miasa daholo ny olona eto. Ny olona eto efa tsy rosaina tsony ny azy efa folo saina mihitsy ny azy no entiny miasa amin'ny taona tany eto. Nareo mbola rosaina foana hatramin'izao. Nisy ny vonim-bavaka na ny fiangonana ny fampitoana tetỳ Ambohimarina anao ny asa. Ina kosa Pasteur Mailhol ny teny mba hitinao fanentanana ho an'ireo olona zay mbola tsy nanao ny asa mihitsy tetỳ na ho an'ireo olona zay maniry mba hamonjy an'izany asa ety Ambohimarina izany. Misaotra betsaka amin'ireo vahoakan'Andriamanitra zay misy ary dia tonga isaky ny lahady koatran'ireo miasa andavanandro dia ho an'izay mbola tsy nanana fotoana moa nakaty dia aza miafava fa mbola ny atsasaky ny fototry ny fiangonana zao mbola vita fa ny atsasany mbola ho atao koa dia fa menomenao ihany fa mino afa fa inotsika an'izao dia marotsika no ho avy isaky ny lahady ohatr'izao amin'ny fiarahana miasa eto zany. Fitaovana taminay aty tena mahafinaritra be fa ny olona koa be dia be mba mandray anjara kely aloha androany zany ny fotoana mety anaovana an'ilay izy dia mandray anjara ny fianakavian'ny Pasteur. Manoloana an'ireo olona maro be zazakely tanora be antitra tsy manahirana ve ny fanatanterahana izay fitaomana tany izay? Toerana malalaka tsara tsy manahirana fa mifampijery eo foana tsy maintsy mifampijery aloha fa sao dia manitsaka misy tena zazakely tena kely kritika kely avindry aty nge zao mitaona tany aty zao zazakely zao. Inona kosa ny teny fanentanana hitinao ho an'ireo renim-pianakaviana mitovy aminao amin'ny fanaovana ny asa ety Ambohimarina ity? Ny hoantsika renim-pianakaviana rehetra zay mihaino sy manatrika an'izao ronam-peo zao dia manentana antsika fa antsika ty fiangonana ity dia mila mitondra anjara biriky ho an'izany fanorenana izany satria rehefa ela vita ty fiangonana ity dia mba afaka mirehare hoe nanao an'ity fiangonana ity zahay. Onoaky mahafinaritra be ve ilay mitao tany aty Ambohimarina? Ie mahafinaritra be fa misy ankizy hatranay be da be aty. Mbola misy ve ny ohatr'izao dia mbola hiverina ve ndry amin'ny manaraka? Mbola hiverina. Be dia be no miteny hoe tsy ho vita ity fiangonana ity. Marina ve zany amindry? Satria ity fiangonanay dia tsy maintsy ataonay ary tsy maintsy vitanay. Zay manantena tsy maintsy ngeza be ity fiangonana ity rehefa vita. Mbola ho avy foana izay hiasa eto. Ny fiainako eto an-tany efa madiva sy fa kelikely any raha omeno safidy aho dia ny tiako tiandroany. Bebe, ahoana fahitanao ny fitaomana tany aty Ambohimarina ety? Mahafinaritra. Misy ny milaza fa tsy ho vita ity fiangonana ity. Ahoana ny hevitraony amin'izany? Nga izy no anao azy. Marina milaza fa fanodikotiana mbola fotsiny ilay MC 1000.
mitombona ve zany ianao ny asa vitany jerena ina ny tena hoentinao manentana reo olona zay mbola tsy tety mihitsy ary maniry amonjy ny asa ety Ambohimarina raha tsy mety izy moa ataoko ahoana fa zay ihany ny fantatro io tena miazakazaka be ny fanorenana eto Ambohimarina no fahitako azy satria ny masoko mihitsy no mahita zao dia mitantara koa amintsika ary zao hitantsika zao fa efa mandeha zany ny semelle filante sy ny ferraillage zany efa tena mipetaka ary raha ny voalazan'ny technicien dia hoe mahazaka hatrany amin'ny 30 tonnes any zany ny ili zao fototra ho ahorina eto zao satria ireo no hitondra ny etazy anakirongeza be miakatra any amin'ny 40 metre any dia mahafinaritra satria jereo reny ny vahoaka an'Andriamanitra dia tena manetry tena mitatitra tany ary efa hatramin'ny valo maraina ny teto zao efa mirombe folo zao ora izao tsisy miala mihitsy ary dia efa nandray anjara teo moa ny ray aman-dreny Pasteur Mailhol mianakavy eo ny Pasteur Ireo ihany koa dia namita ny adidiny satria asa n'Andriamanitra izy ity dia mamita ny adidy tena manana hery ny vahoaka an'Andriamanitra miray ina ary mazoto manetry tena ihany koa satria dia vovoka ny tomina tany ny tomina dia hatramin'ny kely indrindra zazakely 5 taona hatramin'ny antitra 20 taona na bebe io na dadabe io na tanora na lana vavy tompona ndraikitra amin'ny fiangonana zay tarian'ny ray aman-dreny Pasteur Mailhol koa moa dia mazoto ary tena mazoto ny vahoaka an'Andriamanitra zany amin'izay asa izay ary eto mandritra ny 7 taona no ananganana ity trano ity raha sitrapon'Andriamanitra dia isy asa foana zany eto isaky ny alahady izy fotoamana tany zao ary isaky ny paroasy zao ny paroasy nakeny eny no tonga eto androany teo ihany koa misy ray aman-dreny olona maromaro zay tonga teto na ny mpiasan'ny GTV tonga eto dia zay manam-potoana zany dia tonga ety foana isaky ny alahady mitona manao le asa n'Andriamanitra izany manomboka io ny asa ary za mino fa mbola aneo zava-mahagaga ngeza be mihoatra an'izao ary Andriamanitra amin'ireo amin'ny 7000 miaramila amin'ny mpanao amin'ny 7000 reo dia tena matoko daholo reo amiko ary misy manao mihoatra ny zavatra takina aminy ary manao be lavitra mihitsy ary amin'ny zavatra takina aminy ary hoy hoe vao manomboka ny asa io efa zao ny fivoninahitra Andriamanitra amin'seho vomaika fa afaka heritaona eo rotaona eo dia isy fitahinangeza be zay tsy ho takatry ny saina ho arotsaka Andriamanitra amin'ny vahoakany indrindra ireo zay manao amin'ny 7000 reo ka dia masotsika ihany no hita amin'ity fahita lavitra ity ny asa ngeza be mbola ho ataon'Andriamanitra manentana zany fa vitan'ny ava ve tsy ho vitanao ny ray aman-dreny be mihitsy no efa tonga mitarika manetry tena dia andaotsika zay vahoaka an'Andriamanitra zay tarihany mpianatra Kristy mpanompon'Andriamanitra samy zay mana-tanana rehetrarehetra dia samy mba andray anjara amin'izao ka raha tsy ao anatin'ny amin'ny 7000 ianao membre amin'ny 7000 dia mba mety mitaona tany efa zava-dehibe loatra zay ka dia mampirisika antsika fa ny fisasarana rehetra dia isy valiny avokoa izy ity moa dia tsy hanavahana sarangan'olona na sarangan'asa fa dia hita ty avokoa reo olona marobe zay samy manana ny anjara toerany avy eo anivon'ny fiarahamonina sy ny anjara asany misy mpiasa birao ao misy manam-pahefana ao eny fa na dia mpakasary ary moa dia niazakazaka nandray anjara tamin'izany fotoaman-tany izany tena tsy efa ny teny dia nisy ny fizarana ody ambavafoa na ny gotea sady manararoatra makaina kely ihany koa nafatarako hoe misy olo zany tena misavisany saiko hoe kanto sany toerana izany ny fiainako eto an-tany efa madiva rehefa ty laelo moa zany ny tatao vorana dia hita fareraka ny vahoaka an'Andriamanitra ary nanapa-kevitra ny janona amin'izay ny zavatra hita nefa dia fa kely dia kely sisa ny tany zay notoma tamin'ity fotoana ity ary dia nilatsaka sitra mihitsy ny ray aman-dreny Pasteur Mailhol nanentana andreo vahoaka reo mba tsy hisiantsony ny vary mangatsika na ny mba afitan'ny fitaomana tany tanteraka tamin'ity androany ity verina daholo fa tsy
rehefa vita somatsara moa zany ny asa dia nisy ny teny fisaorana zay nentin-dremareny Pasteur Mailhol ondreto vahoaka marobe reto ary dia nofaranana ambavaka izany sy ny tsodrano. Sotra betsaka atsika fa tena ratsy netretreo vitan-droany le ambony tena manoana ny fo za aloha tena tsoroka aminareo tena toana ny foko mahita atsika sotra patary tena azoko atao mihitsy ny anao bizo anareo tena atao dia mahafinaritra sady tena mahafaly be manona koa tena za teo tena saika latsaka mihitsy ny ranomasoko fa menatra anareo fotsiny any tsy tombony orakoraka be sorana mampona koa ray mandeha ny noreny azy moa tonga dia ny azy mbakely vita ny tonga dia camion ny azy fisy tsy afaka mitona fa tonga dia nakambongato misy bavaka ary eo zay va raha eo misaotrany amin'ny fotoanan'ny iarahana itety mafinafitra be vahoaka anao tsiraray avy raha tsy fitiavan'ny Kristina ny ireny reto vahoaka reto tsy tonga teto reto fa dia tsy takatry ny saina ny fiasanao Andriamanitra ko dia mitona-bavaka ndraiky vahoaka tsiraray avy reto mitona tany izy ireo anorenana ny fiangonanao eto fa dia mbola ataonao fitaovana koa izy hitona vahoaka hiditra amin'izao ary dia tsy izy ireo ihany nitona vahoaka hiditra amin'ny fiangonana fa mba hitona vahoaka hatrany an-danitra dia mino araha eo fa tsy ho very maina ny fikelezana aina satria ny teny fikatranao manao hoe tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina fa mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo rehefa toko izay tompo fa tsy eto tany ihany ty fatra ny fiainana mandrakizay zay dia tahio ny fiainanay mandrisiterinandro tahio ny fivelomana sy ny fitadiavana zay tsy manana antom-pivelomana dia anateranao sakafo anarany sosy matatataky ny herinandro nefa tao pasatelo andro telo ala tsanga tamata amin'ny andro fatelo mangatana izany ho azy ny deritsy alleluia amen amen. Izay ny fandarana manokana ny rahantsika teto amin'ity fahitalavitra ity fandarana manokana izay mahakasika indrindra ny fisotry ny asa teny amin'ny Fiangonana AMbohimarina Itaosy teny izay niarahana tamin'ny ray aman-dren'ny Pasteur Mailhol sy ny akorany ary ireo vahoaka maro. Isaorana ihany koa ianao izay naharitra nijery hatramin'ny farany an'ity fandarana manokana ity isaorana ihany koa ny pakasary ary mimetraka ny veloma mandram-piona mandram-tafa ho manaraka indray veloma tokoa.